tenanay no mamory tenanay tompo fa ianao no manango anay eto amin'ity toerana ity ka misaotra anao zahay ary ankehitriny dia tahio ity fotoana ity ho voninahitra ianaranao manateny hambara aminay mandrakariva anao ao ny asanao ao ny teninao ao ny fombanao ao ny asa-panavotana zay efa nitateranao ndray mandeha tao Calvary izany no miatroka ny fiainanay mandrakakehitiny ary izany hoe azonanao amin'izao tontolo izao ty na dia mila olevina zay izy no miota dia ny herin'ny teninao sy ny asanao no miantsona azy dia tahio ny fiangonana tahio ny tsirairay avy ao anatiny tompo fantatrao koa ny hetaheta mampaneriana ananany tsirairay avy avy tompo fantatrao zany tompo miharihary loatra aminao dia mangataka anao zahay tompo mba handray tanana amin'izany tahio ny finoana mba haharitra zahay amin'ny finoananao ka tsy hivemotra na hiala henoy ny bavaka azy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Androany no alahady fahatelo manaraka ny Trinité marina araka ny fanambara dia ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika androany ankoatran'ireo zay fanambara tamintsika teo dia ahatsika mahita zany ao amin'ny filazam-paramaso araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny folo. Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny folo. Rehefa iaraha mahita izany dia mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpamory rehetrarehetra sy ny tanotana anatina hihaino amin'i Jesosy dia nymonomonina ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ka nanao hoe ilay ity mandray ny mpanota ka miaro mihinana aminy fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe izy amono olona aminareo zay manana ondry zato ka veriny anankiray no sy mandao ny 7 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandrapahitany azy ary rehefa hitany io dia ataony hosorony ka dia faly izy ary rehefa tonga ao trano izy dia mamoro ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avy ara-mifaly amiko efa hitako ilay oloko very lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany amin'ny an-danitra dia amin'ny mpanota iray zay milevaka nohony amin'ny olona maro 7 zay sy misy tokony hibebahana ary izy zamoa no vehivavy manana firaisakely 10 ka veriny anankiray no sy mampirehitra ziro ka mifafantrano sy mitady fantatra mandrapahitany azy ary raha hitany iny dia mamoro ny vehivavy sakaizany sy ny namany ka manao hoe avy ara-mifaly amiko efa hitako ny firaisakely zay very lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany manatrian'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray zay mibebaka. Rera ny masolo manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa fiangonana malala aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra isika sy Jesosy Kristy tompo. Ary tamin'ny andro fahiny rehefa naniraka mpaminany teo amin'ny Israely olony ny tompo Andriamanitra Israely. Inona ny antony andrany olona na mitondra ny teny hampahafantatra ny sitrapony masina eo amin'ny olona izy. Fa Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia nandray sara ireo miraka Andriamanitra ireo izy zay nirahan'Andriamanitra tany aminy. Amin'ny ankapobeny anefa
na dia teo azy reo olombisy zay natahatra an'Andriamanitra teo amin'Israely dia saiky nandany tenin'ny mpaminany daholo izy rehetra. Inona ny hafarany mpaminany tao aminy? Vono, kapoka, torabato. Zany no ny hafarany mpaminany tao Israely. Ka dia zavatra mampalahelo loatra zany. Amin'izao andro sika izao, ambarany epistily ny Hébreu koa zany. Amin'izao andro farany zao hoe ny epistily ny Hébreu. Andro farany satria andro mpamonjena, zay ny andro farany. Sisy andrasana isony, sy ny andro mpamonjy hafa sony sika fa efa tonga ny mpamonjy. Ka dia amin'izao andro farany zao dia ampitenen'Andriamanitra amintsika ny zanany dia Jesosy Kristy. Izy no voalaza fa nihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Jesosy nina no voalaza fa tompony zavatra rehetra satria voatezy ho mpandova ny zavatra rehetra izy. Eo anatran'izany dia tompony zavatra rehetra Jesosy. Ny teniny no mampaharitra an'izao rehetra zao. Ny teniny no hiazonany finoasika tompony. Eo anatran'izany dia tomina isika mihainoa ny teny Jesosy. Matokia izay lazainy Jesosy amintsika fa lehibe zany teny zany. Fa toy izay efa resika tamin'ny herin'ny androany lasa, rehefa ny teny ny tompo, rehefa ny lohabava Jesosy dia tao reo zay nandà. Iza mareo zay nandà? Ny fariseo, ny mpanora-dalàna. Izy reo dia ny monomonina be. Tao koa nefa reo zay nanaiky. Iza reo zay nanaiky? Reo zay nanaiky dia ny mpamoretra sy ny mpanota zay nanatona an Jesosy mba hihaino azy. Inona moa nefa no antony zao fandavany mpamoretra sy ny mpanora-dalàna sy ny fariseo zao? Inona no antony fandavany? Re amin'ity teny anarasika ty zany. Re zany fa ny monomonina ny mpanora-dalàna sy ny fariseo nanatona ny mpianaky Jesosy izy ka nanao hoe fanahoanany ity le ity ho izy mandray ny mpanota ka miara-pomana aminy. Zay ny antony. Mandray ny mpanota ka miara-pomana aminy. Zany hoe mandray ny olona zay heverina ho maloto sy madio ara-pivavahana, olona sy tokony hifaneraserana, fa izay heverina ho azo anavakavahana an Jesosy, azo anesoana an Jesosy ireo mpianany dia izany indrindra no tena zava-dehibe eto amin'ity teny anarasika ity. Iza moa Jesosy? Jesosy dia zanaky ny ray izy. Ny ray Jesosy dia manana ny fomba manokana sy mba manavakavakolona ny ray Jesosy. Voalaza ny toriteny Jesosy teny an-tendrombohitra fa ny ray dia mampilatsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Mamposaka ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina. Zany hoe tiany olona rehetra izy. Sy ny otany olona ny tiany, sy ny fameran'ny olona ny tiany fa ny olona tenany no sarobidy aminy. Ka dia izany koa no atrehisika ao Jesosy. Zany Andriamanitra sy manavakavaka zany no atrehisika koa ao Jesosy tompo. Rehefa niaina andavanandro niaraka tamin'ny Israely ny tompo, niara sakafo tamin'ireo zay teny asisy ny fiarahamonina izy. Niara sakafo koa tamin'ireo zay tao voan'ny fiarahamonina izy. Iraisany latabatra daholo na ireo zay teny asisy ny fiarahamonina, ny mpamoretra sy ny mpanota zany, na ireo zay tao voan'ny fiarahamonina dia ny fariseo, ny mpanora-dalàna sy ireo namany hafa koa. Amin'izany dia simba notandrovan'i Jesosy ny fisiloka momba ny fahadiovana teo amin'Israely.
teo amin'Israely dia nisy ny atao hoe fisipoka momba ny fahadiovana. Zany fisipoka zany tsy ho azontsika tany saina eto daholo, kanefa zao no azo ambara. Mampaloto ny mifanerasera amin'ny olona maloto ara-pivavahana, tahaka ny mpamory heta sy ny mpanota rehetra zany. Mampaloto, vao mahita mampaloto ny fiaraha-mihinana aminy, fiaraha-misakafo aminy. Nefa zany indrindra no ataon'izay miaro amin'ny sakafo amin'ny rehetra izy. Tokana zany no fisipoky ny fanadiovana ny tandreman'ny tompo. No tandreman'i Jesosy dia ny fisipoky ny fifankatiavana. Amin'ny Jesosy dia ny fifankatiavana ny mampadio. Ny fitiavana ny manadio fa sy zavatra hafa. Efa voasoratra fa ny fitiavana dia manarona heloka maro. Manarona heloka be ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra zay raisitsika ao amin'ny Jesosy moa manarona heloka maro. Raha mandinika nyity toetra sy fomban'i Jesosy ity sika dia zany indrindra no trehisika amin'ny fanasany tompo fa sy hafa. Ny latabatry ny tompo zay atrehisika amin'ny fanasany tompo dia mandray ny olona rehetra sisy fepetraka. Ny zava-dehibe dia mahatonga ny olona tsy haiko fahotana, tsy haiko heloka. Manatona tahaka nanatona ny mpamory heta sy ny mpanota amin'ny Jesosy. Izy ireo dia mihaiko fa olona rasy, olona sy divalahara, kanefa manatona an'i Jesosy izy ireo satria mino fa Jesosy mamela heloka, Jesosy manadio. Andriamanitra fitiavana tokoa Jesosy. Koa eto zany dia atrehisika amin'ny fanasany tompo zany. Raha mba io fanasany tompo moa zany nasiana sivana ka nanao hoe izy zany madio, izy zany marina dia rava ny teny soratra masina manao hoe tsy misy tsara na dia iray akory azy. Araka zay resika ao amin'ny Salamo 4:10. Ny Salamo 4:10 dia milaza fa Andriamanitra nitazana ny taranak'olombelona eny ambony eny an-danitra sy mihabakabaka akory zany to, fa any amin'ny lanitra zay toerana fiandrianan'Andriamanitra. Rehefa nandinika ny fon'olombelona rehetra dia hitany fa tsy misy tsara na dia iray, tsy misy marina samy efa nania izy rehetra. Ka dia atrehisika indrindra ao amin'ny latabatry ny fanasany tompo, ao amin'ny latabatra masina, ny fomban'i Jesosy zay mandray ny olona rehetra. Eo anatrehan'izany fimonomony mpanoradalàna sy ny fariseozany dia mamaly Jesosy. Ny valiteny Jesosy dia fanoharana anankiroa. Ny fanoharana voalohany dia fanoharana momba ny olona anankiray zay nanana omby zato very ny anankiray omby. Ny faharoa dia vehivavy anankiray zay nanana faransa 10 very ny faransa anankiray. Zava-dehibe zany fanoharana ataon'i Jesosy zany. Inona ny maha zava-dehibe azy? Voalohany zany dia ny fomban'Andriamanitra no atrehisika ao. Andriamanitra mitady zay very mandrapahitany azy. Ny olombelona mila vizaka, mora sasatra, mora kefoka, mora vizaka. Andriamanitra kosa dia mitady ny olona mandrapahitany azy. Soa fa misy ny ray Jesosy tenany. Jesosy tenany no ilay mitady ny olona mandrapahitany azy. Fa manakarem-be lavitra noho zany ity fanoharana ity. Ny fanoharana voalohany dia zao, ny laozan'ilay tompony ondry, ny ondry 7:7 tany anefitra. Lasa izy mitady ny anankiray zay very. Sarobidy aminy ilay very, sy hita fesifesena ny vidin'ilay very. Isika dia manao hoe nitokana sy ny 7:7 ve dia hitovy. Eny sy mitovy zany. Kanefa tsy takatry ny sain'olombelona ny hasarobidiny anankiray zay very ao amin'ny Jesosy. Tsy takatry ny saina zany.
raha tany saina mikasika ny olo dia zao ny olo moa dia biby zay sady maditra no kanosa zay samy hita amin'ny olo ka rehefa very izy mitarainy izy lasa kandavaka izy na mety folaka izy mitarainy izy sapany any fa very izy sapany any fa tradozy izy sapany any fa mila famonjeny izy zay ny fomba sika olombelona anankiray misy fotoana zay ahasapasika fa tradozy isika mila famonjena isika mila fanavotana isika voafatotra isika mila mpamonjy isika zava-dehibe zany am'izany fotoana zany dia mifanena ny fony izay very mitady mpamonjy sy ny fony ilay mitady azy ny tompony mifamatotra ny fony tompony ondry ny olo izay very mitady azy ny tompony na manahoana ny toetrany na manahoana ny ditrany fony na manahoana ny kilemany dia zao mitady azy ny tompony sy ny kilemany akory sy hitadiavany tompony azy ny kilemany indrindra no antom-pahabereza ka dia mitady azy ny tompony manapahitany azy ary fifaliana lehibe ho an'ny tompony ny mahita azy dia mbara ny tompo hoe fa fifaliana lehibe koa zany no misy any an-danitra raha misy mpanotara izay bebaka dia manontany isika manao hoe hoatrinona no tomba ny mpanota anankiray hoatrinona ny vidiny mpanota anankiray izay mibebaka sy azo fesefesenina zany sy azo anaovana kazo zany sy azo anaovana calcul zany tompo fa tena sy hita verivery ny vidy sy azo vidina kanefa sy mora vidy ka dia tahaka an'izany ny mpanota anankiray izay mibebaka eo anatrany Jesosy fa ny anankiray faharoa kosa dia zao faransakely sy mahasapa io faransakely very io fa veriny ny tenany sy mahasapa an'izany izy sy mahasapa io faransakely very io fa mety tafasaraka amin'ny namany tenany sy sapany akory zany zany mahazo asika matetika misy fotoana zay sy sapasika fa olombelo isika sy sapasika fa tafasaraka asika sy sapasika fa tradoza isika tahaka an'ity vola faransakely anankiray zay merity na dia zany azy na dia sy mieritretra ny tenany very azy ilay faransakely na dia sy mieritretra ny tenany tafasaraka amin'ny namany azy izy dia zao ny tompony dia mitady azy io ny vaovao sara matetika asika dia sy mahasiaro ny Jesosy akory any sy mahasiaro mivavaka amin'ny akory any sy mahasiaro ny anarany akory any sy mahasiaro tradoza akory any isika tompo kanefa Jesosy mitady asika ny fitadiavan'i Jesosy asika dia mihoatra lavitra noho zay eritreretisika filanao sara lehibe zany natohina ny fanadino asika n'Andriamanitra natohina ny fanadino asika ny famonjena natohina sy fahasapasika fa zava-doza ny mahazo asika dia Andriamanitra mitady asika io zava-dehibe mitady asika Andriamanitra anelanelandreo dia misy asika rehetra tompo ndraindray asika mahasiaro tena fa tena voa mila mpamonjy ndraindray asika tahaka an'ity vola madinika na faransakely ty sy mahasiaro marary na dikely akory azy kanefa Andriamanitra mitady asika ny tompo mitady asika mandrapahitany asika rehefa hitany asika faly izy mamory ny namany sy ny sakaizany ilay very faransakely fa Andriamanitra kosa dia faly miaraka amin'ny anjely manontolo an-danitra io zany no zava-dehibe ny vidiny atao hoe very dia tena zava-dehibe lavitra n'Andriamanitra zany hiteny hoe Israely moa hanadala olo ve fa dia hoany ario any sy toesain'Andriamanitra zany zavatra kely io ve atao inona mbola misy folo mbola misy
sivy mbola misy sivy ndraiky dia ny tenako ilay tokana io ny tenanao ny tokana io mba nataon'Andriamanitra zay avezaho any fy tokana io ve sanatria zany Andriamanitra sy mba manao an'izany Andriamanitra mitady zay very mandra-pahitany azy zay ny mampamozy azy to voninahitra eo an'Andriamanitra ilay fianakaran'Andriamanitra zay tamin'ny tamindrindra ka ho mandrak'izay raha isany vita io ho aminareo retany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray raisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrak'izay amen. Hivavaka isika toko mahaly misaotranao tokoa zahay Andriamanitra no ny fitiavana mandrakizay ny fitiavanao anay sy tratry ny sain'olombelona zany fitiavanao zany izahay olombelona dia manombatomboana zay heverinao zavatra tiana fa sy mba izany anao ny fitiavanao dia fitiavana zay tia hamonjy anay fitiavana zay tia hanapaka anay fitiavana zay tia hamela hevitra sy hanadio ko indreky zahay efa nandray ny teninao masina zahay nandray ny bakiteny masina zay nambara taminay milohan'izao ary mbola handray ihany koa ny teninao zahay sy tenin'ny hafa izany fa teninao Tompo teninao Andriamanitra mandrakizay dia tario zahay amin'ny fanahinao masina raha mbola handray ny teninao amin'ity fotoana ity amin'ny anaranao Jesosy amen. Araka ny fanambara tamintsika teo dia androany no alahady faharoa manaraka ny Trinité masina koa ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika ihany koa amin'izao dia raha sika mahita zany ao amin'ny filazantaran'i Jesosy Kristy araka ny Lioka 7:20 andimy fahenina amby folo ka hatramin'ny andimy faefatra amby roapolo Lioka 7:20 andimy fahenina amby folo ka hatramin'ny andimy faefatra amby roapolo rehefa iaraha mahita izany dia mivakitry izao amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Jesosy tamy nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana hoy ny voalohany taminy efa nividy tany aho ka sy maintsy mandeha hizaha azy masina ianao ekeo ny fandavako ary hoy ny anankiray koa efa nividy 10 aho dia handeha hamantatra azy masina ianao ekeo ny fandavako ary hoy ny anankiray koa efa napakabady aho ka amin'izany dia sy afaka makany ary noho ny tonga tany ilay mpanompony dia nanambara izany tamin'ny tompony dia tezitra ny tompotrano ka nanao taminy hoe mandehana haingana ho any amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana ao tanàna ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaino sy ny zamba ary ny mandringa ary hoy ny mpanompony Tompo efa natao zay nandidianao ary mbola sy feno ihany ny trano ary hoy ny Tompo tamin'ilay mpanompo mandehana ho eny amin'ny lalambe sy sisim-boly ka tereo ny olona mba hiditra mba ho feno ny tranoko fa lazaiko aminareo fa sy hisy hanandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny na dia ray akory azy iray masinao mana masinana ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana amen.
Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rasika sy Jesosy Kristy Tompo. Nanomboka tamin'ny lahady lasa teo ny atao hoe alahady sotra. Alahady sotra daholo ireo alahady zay mitondra anarana hoe alahady manaraka ny Trinité Masina. Alahady zay ivelan'ny fety telo lehibe, ivelan'ny Krismasy sy ny Pasaka ary ny Pentekoste. Izay no mahasotra azy. Kanefa na dia zany azy dia tsy tena hoe sotra be dia manao ahoana moa. Fa manomboka tamin'ny herin'ny androany koa dia nampiasa ny loko maitso amin'ny fanompoam-bavahana ny fiangonana. Ny loko maitso izay rahatsika mahalala fa lokon'ny zava-maniry. Ary noho izany dia loko sembolika manambara ny fitomboana zany. Ho sika manokana dia loko izay manambara ny fitomboan'ny fiangonana zany. Eo anatran'izany dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe koa satria efa nolalovantsika ny fetin'ny Krismasy, ny fetin'ny Pasaka ary ny fetin'ny Pentekoste. Eo anatrehany izay natao Jesosy ho antsika, ho an'izao tontolo izao sy ho an'ny fiangonana. Araka ny filazantsara Pasaka sy ny filazantsara ny Pentekoste dia inona no hasetry ny fiangonana izany? Inona ny valiny avy amin'ny fiangonana manoloana an'izao vaovao lehibe, asa lehibe nataon'Andriamanitra ho azy ao. Izany valin-kelin'ny fiangonana izany manoloana ny asa nataon'i Jesosy ho azy, manoloana ny asa nataon'i Jesosy ho an'izao tontolo izao zany no mampitombo ny fiangonana. Ny fiangonana mamaly teny ny asan'i Jesosy, zay ny fiangonana mitombo. Zay ny fiangonana zay mitombo ara-pinoana, mitombo ara-kisa ihany koa azy, mitombo ara-panahy. Fitomboana daholo no ambaran'izany. Ka dia azo lazaina fa ao anatiny zany fitomboana izany no andrenesasika ity teny izay anjarasika ity sy izay fareny alohan'izao. Ny perikopa izay anjarasika amin'izao arak'izay voalaza teto amin'ny polipitra fitoria-teny teo zany dia fanoharana sy teny mivantana fa teny anolaka, sy teny miharihary fa teny misarona. Raha atao hoe misarona, misarom-boaly anga zany, misarona izany teny zany, sy mivantambatana ny fanaon'i Jesosy azy. Ambara fa izany fomba fanao zany, izany fomba fiteny zany dia nampiasaina tamin'ny andro fahiny zany mba handresen-dahatra olona, mba hahatonga olona hiova hevitra, hiova fomba fijery. Satria indraindray dia misy olona manana fijery zay tiana hovana zany fijeriny zany ka dia mampiasa fanoharana. Ny fanoharana dia zavatra momba ny fiainana andavanandro, zavatra iaraha manaiky ny fahamarinana, ka dia ampiasaina zany mba handresy lahatra olona. Rehefa Jesosy kosa nefa no mampiasa fanoharana to dia mihoatra lavitra noho izany ikereny to. Sy mba hoe fandresehy lahatra ara-saina ihany, sy mba hoe fiovana fomba fijery ihany, sy mba hoe hampiova fisainana sy fo ihany, fa tena zava-dehibe lavitra noho izany. Jesosy rehefa mampiasa fanoharana dia mikely hahatonga ny olona hibebaka, mahatonga ny olona hanatona an'Andriamanitra, mahatonga ny olona hiova fo. Zay ny antony. Ka dia izany fibebahana izany no antony ampiasan'i Jesosy ireo atao hoe fanoharana. Ny fanoharana zanjarasika androany tompo dia mieritreritra isika satria miresaka fitomboana moa, resansika ny fitomboan'ny fiangonana. Ambara nefa tompo fa sy mba fanoharana momba ny fitomboana no anjarasika androany. Ny fanoharana momba ny fitomboana dia azo fatarina ihany amin'ny soratra masina. Ohatra ao amin'ny
soratra masina misy ny fanoharana momba n'ilay vehivavy anankiray zay nandray masirasira kely nataony amin'ny koba. Rehefa nazanona ela zany nitombo be ny koba ka lasa nivosa be nampitombo ny mofo zany. Fanoharana momba ny fitomboana zany to. Tahaka an'izany koa ny fanoharana momba ny voasinapy. Ny voasinapy dia voamadinika anao ny voananana azy, kanefa rehefa lasaka amin'ny tany tsara zany dia mamoa. Misimoka aloha voalohany dia lasa toy ny anana, dia lasa toy ny hazo sosotra ihany, ary farany dia lasa hazo ngeza be fialofan'ny voromanidina. Ambara amin'izany atao hoe fanoharana momba ny fitomboana. Ity fanoharana izay anjarantsika ity kosa dia tsy mba tahaka an'izany kokoa fa fanoharana izay manondro krizy izy ity. Manondro krizy zany hoe zava-sarotra, zava-manahirana, problema be no ambarana. Ny antony dia zao, tsy mba misy zavatra tokana fa sady misy fandavana no misy fanekena, sady misy fanoherana no misy fanoavana. Zany no ndray hita amin'ity teny anjarantsika ity. Fandavana ho an'ireo zay nasaina tamin'ny voalohany, fanekena na fanoavana ho an'ireo zay nasaina tamin'ny ora farany. Zay ny zava-misy. Raha efa dinisika ity dia zao, oviana moa ny tompo no nanao ity fanoharana ity. Azo eritreretina fa mialoha kely dia lazaina fa miditra ao Jerosalema ny tompo, ka dia tamin'ny fidiran'i Jesosy tao Jerosalema indrindra no nitenenany ity fanoharana ity. Azo inoana ihany zany tompo. Ity fanoharana ity zany tsy tongatonga ho azy, fa tonga aloha ny fanoherana nataon'ny Israely, ny fanasana nataon'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompon'ny fanasana, Andriamanitra ny mianso olona, Andriamanitra ny mianso ny Israely voalohany indrindra. Io no ansoiny voalohany, ansoiny ny Israely. Ny Israely dia firenena toy ny firenena rehetra ihany, sy saran'olo rehetra kory izy. Noho ny ota dia mafihapotra sady maditra tahaka ny firenena rehetra ihany. Inona ary ny fidianan'Andriamanitra azy? Tsy manana tompo-pahasarana izy akory, kanefa no fidian'Andriamanitra. Ny fifidianan'Andriamanitra amin'izany dia sy fifantenana. Saroantsika ny tantaran'i Davida raha mbola tsy mpanjaka izy, nanoloana ny fahavalobe atao hoe Goliath isan'ny tafoka Filistina. Ny fantina vaky kely hataony amin'ny ansamitady Davida mba hatorany ilay goavambe. Ny fantina izy sy ny ray siposiny amin'izao reo vaky reo fa no fantenany izay tsara aminy. Raha sanasiaka ny fantina olona Andriamanitra dia mba iza moa no azo fantenana tompo? Iza no mba azo fantenana amin'ny olombelona mpanota? Tsy misy na dia ray. Ny fidiny Israely Andriamanitra mba hoentiny manompo. Fifidianana ho amin'ny fanompoana zany ny fidianana Israely, fanompoana ny teny. Ny Israely natao hampita ny teny. Andriamanitra zany dia naniraka ny mpaminany. Ny mpaminany dia niraisina avy amin'ny Israely ihany, mba hampitaina ho an'ny Israely ny teny. Ny teny zany dia natao ho an'ny Israely, kanefa rehefa avy eo dia natao ho an'ny taranak'olombelona rehetra ihany. Tsy misy hafa. Eo anatrehan'izay dia Andriamanitra ny tompon'ny fanasana. Naniraka mpaminany samihafa Andriamanitra. Zao anefa no reny amin'ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo. Rehefa tonga tao Jerosalema Jesosy dia nanao teny fitomaniana izy. Teny fitomaniana tahaka ny fanaony mpaminany fahiny. Ho indrindra ny tompo, ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay olona irahanao aminao. Ifiry aho ny tompo no tianangonanao ambany ela tahaka ny fambombany reny akory ny zanany, fa tsy nety ianao. Ambara amin'izany tompo fa nandany Israely.
nandany fanasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely, fanasana ho amin'ny fiainana mandrakizay zany, fanasana fanjakan'Andriamanitra zany, nandany Israely. Zavatra mampalahelo loatra io. Rehefa mandà tahaka an'izany Israely dia isika rehetra koa no voafaoka ao anatin'izany satria mitovy ihany ny toetran'ny olona rehetra noho ny fahotana. Mandà koa ny tenako, mandà ny tenanao, mandà isika rehetra, samy manana an'izay fandavana izay ao anatin'ny fo isika amin'ny mahampanota. Izany ary no atrehisika io. Raha ity tenin'Andriamanitra ity, izay fanoharana moa zany izy irena dia dinesika kely izy ity. Ilay olona sokazy voalohany dia nanao hoe efa nividy tany aho ka mbola hijery aho, ekeo ny fandavako. Ny sokazy faharoa nanao hoe efa nividy omby 10 aho, ekeo ny fandavako. Ny sokazy fahatelo miteny hoe efa napaka bady aho ka tsy afaka makany. Tanàna kely ihany ny tanàna tamin'izany. Tsy dia villa ngezabe tahaka ny ankehitriny fa tanàna kely ihany ka izay ataon'olona anankiray ao amin'ny tanàna dia fantatry ny tsirairay avy ka dia mahafantatra ity tompotrano mpanao fanasana ity fa lainga zany. Lainga zany hoe mividy tany zany, fialana zany araka ny resarina teo. Lainga zany hoe mividy omby 10 zany, fialana daholo zany. Lainga zany hoe napaka vady hoe dia tsy ho fantatry ny be sy ny maro ao tanàna kely. Tezitra ny tompotrano, tezitra izy satria nandainga ireo olona nasaina, sy manaza ireo olona nasaina, mamosifosy azy ireo olona nasaina. Eo anaty amin'izany ary dia tezitra ny tompotrano ka nanasa olo-kapandray. Ny olo-kapa nasaina dia ireo olona teny amin'ny sisin'ny fiarahamonina, ny malahelo ny mahantra zany, ny mandringa ny zamba, ny kilemaina isan-karazany, ireo no nasaina. Ny tena banjilina ao anatin'izany anefa toko dia ireo olona ao amin'ny Israely no mandany Jesosy. Ilay nalefa farany, mandany mpaminany rehetra, mpamono mpaminany izy ireo sy mitorabato izay rahanao aminy. Ka dia izany fandavana izany no atrehisika. Izany no krizy lehibe toko, krizy ny fandavana. Tantaran'ny fandavana ity, tantaran'ny fandavako ity, tantaran'ny fandavanao koa ity toko. Manaraka an'izay dia misy ihany kosa manaiky. Nanaiky ireo izay teny asisin'ny fiarahamonina. Ny olona teny asisin'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana zany dia ny mpamoretra, ny vehivavy zanga sy ny hafa koa tsy azo voatanisa. Ireo no nanatona an'i Jesosy, ireo no nanaiky hihaino an'i Jesosy, ireo no nibebaka. Koa eto diambara toko fa ny fomba fanekena, ny fomba fandraisana ny fanasana dia fibebahana. Sy eny fa eny, na sia fesia fa fibebahana. Fombebaka zay ny tadiavina, fombebaka no andraisana ny fanasana fiainana mandrakizay. Na tohina dia misy vaovao tsara ambaran'izao teny anjarasika. Natao daholo ny fampidirana izay olona teny an-dalambe, teny amin'ny sisim-boly, teny amin'ny sakely dalana rehetra, kanefa tsy mbola feno avao ny trano, tsy mbola feno ny trano. Teapiditra olona foana zany ny tompotrano mba hahatonga ny trano ho feno, kanefa tsy mety feno ny trano. Mandraka androany ane zany to, tsy feno ny tranon'Andriamanitra, mbola tsy feno, mbola mitady olona hiditra ao aminy trano beny io Andriamanitra. Zay no teny atao ho an'ny fiangonana koa, zany no fiona ny fiangonana, zany no mampitombo ny fiangonana dia natao hitondra ny tenin'Andriamanitra, hanasana olona ho amin'ny fiainana mandrakizay mba ho feno ny tranon'Andriamanitra. Ny tranon'Andriamanitra aloha dia ny fony Jesosy aloha zany voalohany indrindra. Ny fony Jesosy dia malalaka, mihoatra lavitra noho ny malalaka indrindra zay fantasika. Tsy mbola feno ny fony Jesosy, indrindra fa ny fanjakan'Andriamanitra, ny efitrano zay anasan'Andriamanitra sika, raha atao hoe efitrano zany tsy mbola feno toko, tsy mbola feno ny toerana zay atao hoe fiainana mandrakizay, tsy mbola feno ny toerana zay atao hoe fanjakan'Andriamanitra.
midira, mibeba. Kanefa tsy vitan'izay ihany fa mampidira olona koa mba ho tonga amin'ity trano izay tsy mety feno ity mandrakakehitry. Fenoa ny tranon'Andriamanitra, fenoa ny tranon'ny tompotrano mba hafaly azy. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray sanaka ny vonahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiko fitahia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomponsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaitrana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.